eny ary havana raha fitinina moa zay resaka rehetrarehetra natao teo zay de tena hita tokoa zany fa tena mpanao politika marina reo mpitondra fanjakana zay nifandimby teto Madagasikara mampanantena ny zay rehetra milatsaka fa tsy hosiana délestage tsony eto Madagasikara fa tena alefa tsara ny herinaratra manerina ny Madagasikara kanefa hitatsika fa ny délestage misy foana ary rehefa misy ny délestage de mangalatra ny olona eo ihany koa zany ry havana ny amin'ny resaka ihany koa hoe ijery akaiky koa tsika zany iny resaka délestage iny efa hita zany fa tsy tanteraka iny fanamboaran-dalana tena hita fa tsy raha misy lalana vitany zareo mandrakandroany mbola lalana tamin'ny andron'le olona taloha be tany tamin'ny andron'ny vazaha nanandevo reny mbola lalana hita eo ny trano ihany koa ny tranom-panjakana rehetrarehetra rava ny karamam-panjakana tsy mitombo hitatsika zany rehetrarehetra zany jerentsika hitatsika taratra mihitsy zany hoe tsy misy fitomboan'ny karamam-panjakana ary na ny karama koa raha tsy azo am'izao fotoana izao mipaipay daholo ny vahoaka rehetrarehetra nefa tsy maintsy mihinana ny olona eo resaka délestage resaka lalana resaka karamam-panjakana tena hita zany hoe politika ny zavatra ataon'ireto olona ireto fa tsy hanavitra ny firenetsika eo ihany koa ny fivarotana tanindrazana am'izao fotoana izao tena avarotra amin'ny sonoa ny tanindrazantsika avarotra amin'ny vazaha nefa itsika malagasy tompo tanindrazana ny tokony hipetraka eto Madagasikara ka de manentana antsika vahoaka malagasy mba hiaro an'ity firenetsika ity mba hitsangana antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra oka zay ndao tsika mba samy mitodika any am'izao zavatra ataon'ireto olona mpitondra fanjakana zay manao politika ary tena politika hamarotana firenena sy hamarotana ny firenetsika hamarotana ny tanindrazantsika aizatsika vahoaka malagasy fa tokony hitsangana atsika amin'ny malagasy atsika ndao tsika ry havana apôstôly Marika Tatandrazaririany zay ny vahaolana farany hoa amin'ity firenetsika ty tsy misy ankoatran'izany ary tsy misy ankoatran'ny fanjakam-pisorona zay ihany no vahaolana farany fa raha mbola mpanao politika no fiditsika eo ngamba ry havana itsika tsy izy tany hipetrahano fa mety hipetraka anatin'ny ranomasina atsika satria lafo ty tanitsika ity ka ndao tsika hitodika ny zay no entiko mitinana azy rehetrarehetra fa tsy tanteraka izy ireo ny zavatra ny tenenin'izy ireo ka tokony tonga saina am'izay tsika vahoaka malagasy hoe fa nahoana no tsy tanteraka ny antony resaka politika le izy fa tsy resaka fanavotana ny hafa na fijerena ny namana fa fitiavatena no manjaka samy mameno kitapo-bola tsirairay avy samy manao zay abebe vola azy manangom-bola makany andafy de aveo rehefa misy korotana mitsoka makany andafy tsika miamahantratra any eto Madagasikara ka tokony hojerena zany nefa tokony hanakarena tsika vahoaka malagasy satria eto daholo ny produit rehetrarehetra ahondona makany ivelany ary ilainy vazaha ny vokatry ny tanitsika eto Madagasikara aty daholo ny misy ny jirofo ny vanille ny vato cristal misy aty ihany koa ny volamena tsy tokony ahantritsika ahondrana misokosoko reny nefa tsy miditra amin'ny kitapom-bola panjakana tsy arahan'olona rehetrarehetra mihinana fa ny kitapom-bola ny zareo mpitondra fanjakana sy mpanao politika no fenon'izy ireo ka de tokony ho tonga saina am'izay tsika vahoaka malagasy ry havana ndao tsika ijery an'ity firenetsika ty mitsangana ry havana ndao tsika fa ampy zay nampijaliana ny firenena fa tonga ihany koa Jesosy mba maniraka olona hanavitra atsika itsika ndray ve tsy anohana ndao tsika ry havana toano izy toantsika izy ndao tsika fa tsy misy vahaolana raha tsy apôstôly Marika Tatandrazaririany de ny fanjakam-pisorona zay ny famitinana ny resaka rehetrarehetra zay natao teto mankasitraka atsika tompony anatra